Faly miarabantsika rehetra indray antra zao fotoana manokana izay natokana hiarahantsika eto izao. Andeha isika nomboka an'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny vavaka, manasa anao fa hiaraka hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra ay, tsara fo masina indrindra lendanitro, midera sy mankalaza ny anaranao izay tratrizao fotoana manokana izay hiarahanay eto izao indray. Hanomboka izany izahay raha ka manasa ny fanahinao mba hitoetra ao anatinay tsirairay avy, mba hahatonga anay ho resy lahatra ary andray ny safidy tsara, fa efa tombotra tokoa ny andro ary efa fotoana tokony handraisanay fanapa-kevitra izao satria hody izahay. Ka tianay raha ho tafaray aminao vita fihavanana aminao, ka amin'ny alalan'izao fandaharana izay rahana eto izao dia aoka ho azonay antoka fa vita fihavanana taminao izahay, tafaray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy aminao izahay ray malalo, ary ho anisany ireo izay andovany fiainana mandrakizay ao aminao. Tononona saingatahana amin'ny anaranao Jesosy eo, samy vavaka izany. Amen. Ny fahafatesan'i Kristy eo amin'ny azo fijaliana dia nitondra voany ho amin'ny fiainana mandrakizay. Azon'i Kristy natao tokoa hitantsika teto omaly raha mifidy ny hamonjy ny tenany izy ho afaka amin'ny fahafatesana, fa tsy nanao izany Kristy, satria raha nanao izany tokoa izy dia tsy maintsy nitoetra ho irery sy nitondra zanakalahy zanakavavy ho an'Andriamanitra. Ny namoizany ny ainy izany no azahoany ny zara aina ho antsika taranak'olombelona. Ny nahalatsana ao anatin'ny tany ho faty ihany no nazahoany tonga soa hitondra voa, nitondra vokatra lehibe, dia ny olona maro be avy amin'ny firenena rehetra izasy ianao ao anatin'izany. Satria nitsangana Kristy dia fiainam-baovao ho antsika izany. Tiany Jesosy isika iainao anatin'ny fiainam-baovao. Ary izay indrindra no entina nazavaina antsika androany hoe i Kristy amin'izao oro tenenantsika izao dia mpisorona ao amin'ny fitoerana masina. Satria rehefa nitsangana i Kristy dia fantatsika lasa niakatra any an-danitra izy. Hoy ny voalaza ny asan'ny apôstôly toko voalohany 9:1-10 hoe, ary rehefa nilaza izany Jesosy dia nakariny izy raha mbola nijery azy izy ireo, ary nisy rahona nitondra azy ka tsy hita ny maso intsony izy. Ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo ny mpianatra izany tamin'ny nandehanan'i Jesosy, indreo nisy anjely roalahy niakanjo fotsy izay nanao hoe, ry lehilahy Galiliana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay niakatra niala taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Ary ny Romanina toko 7:7-30 dia milaza an'izao teny izao amintsika hoe, iza no anameloka? Kristy Jesosy no efa maty, eny sady nitsangana tamin'ny maty koa, ka mitoetra eo an-tanakavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika izy. Mifona ho ahy sy ho anao ankehitriny Jesosy Kristy. Ary andinga mba hiazahantsika fatarina io hoe aiza moa izany io hoe eo an-tanakavanan'Andriamanitra io. Amin'ny Hebreo toko 7:5-20 dia milaza an'izao teny izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe, fa Kristy tsy mba niditra tao amin'ny fitoerana masina nataony tanana, izay tandindony tena fitoerana masina, fa ho any an-danitra koa mba iseho eo anatrehan'Andriamanitra ankehitriny ho ahy sy ho anao. Azo fantarina amin'ny alalan'ny drafitry ny fitoerana masina any an-danitra izany izay nampafantarina ny zanak'Israely teo aloha
ao amin'ny Exodosy 5:20 sy 9 milaza amintsika izay hoe Andriamanitra ny teny hoe ary asefo manao fitoerana masina ho ahy izy dia onona ao aminy aho ary izay rehetra asiako aminao dia ny endriky ny tabernakely sy ny endriky ny fanaka rehetra momba azy dia araka izany no anaovana azy. Andriamanitra mihitsy zany no nanome any Mosesy ny endriky ilay tabernakely. Andriamanitra no nanome mibaiko ho an'ny zanak'Israely hanao fitoerana masina ety an-tany. Satria izay miseho teto an-tany dia tandindona maneho ilay tena izy any an-danitra. Andehange hoe zahantsika azavaina kely inona moa ilay sary miseho amin'izay tabernakely izay. Dia voalohany indrindra misy mikanjo izay ahitana ny zanak'ondry natao fanatitra dia maneho izany ny tany izay nanateran'i Kristy ny tenany teo ambonin'ny hazo fijaliana. Hoy ny voalaza ao amin'ny Petera 1:7 hoe fa ny rason'i Kristy toy ny raha ny zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina. Ny faharoa dia ny hevitra masina izay ahitana ny mpisorona maneho ny hevitra voalohany any an-danitra sy ny ilay mpisorona dia tsy iza io fa Jesosy Kristy tao amin'ny fitoerana masina ka nandrotsahany ny fanahy masina ho amin'ny apôstôly. Ao amin'ny Jaona 5:7-7 sy 9 dia milaza an'izao teny izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe izay mino ahy hozy izy Jesosy dia tsisy isy ony raha ny velona miboiboka avy ao an-kibony araka ny voalazan'ny soratra masina ary ny fanahy izay efa niraisy ny mino an'i Jesosy Kristy no lazaina tamin'izany fa ny fanahy masina tsy mbola nomena satria Jesosy tsy mbola niditra tamin'ny voninahiny. Izany hoe mbola tao amin'ny hevitra masina i Jesosy. Ao misy ihany koa ny atao hoe hevitra masina indrindra izay ahitana ny mpisorona be dia maneho ny hevitra faharoa any an-danitra izay sy ilay tena mpisorona be dia tsy iza io fa Jesosy Kristy ao amin'ny fitoerana masina ka manao asa fanadiovana farany ny amin'ny fahotako sy ny fahotanao ary ny fandrotsahany ny fanahy masina ho ahy sy ho anao. Ao amin'ny Hebreo 4:5 dia miteny an'izao teny izao ny soratra masina hoe koa satria isika manana mpisorona be lehibe izay lasa namaky ny lanitra dia Jesosy zanak'Andriamanitra aoka isika hiazona ilay teny neketsika. Azo fantarina ary ve zany le hoe eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra? Tsy inona izany fa ilay hoe ao amin'ny fitoerana masina indrindra i Kristy mpisorona be amin'izao fotoana izao. Inona moa no asa ataon'i Kristy ao amin'ny fitoerana masina io? Ny olana dia izao ao amin'ny Efesana 4:12 dia misy an'izao teny izao hoe mba tsy ho zaza intsony isika ka ailangilany sy ampitambolomboleny ny rivotry ny fampianarana samihafa rehetra amin'ny saim-petsy ataon'ny olona sy ny fiendreny hahatanteraka ny hevitry ny famitahana. Tsika zany tena mila hoe mitrandraka ary tafaray amin'ny Jesosy Kristy satria rehefa nampidirina aina vaovao mahay mankatony lalàn'Andriamanitra ao anatintsika izany hoe rehefa nateraka indray isika dia tsy maintsy mitombo fa tsy mijanona ho zaza foana eo mifandrirotra ao anatintsika ao mantsy ny aina taloha sy ny aina vaovao ary samy misintona antsika hanao ny sitrapo daholo io anankiroa io tsarova nefa fa efa nateraka indray isika fa tsy mitombo indraindray izany hoe tsy mandroso amin'ny fiainana ara-panahy isika fa mitady hiverina any amin'ny fiainana taloha tsy ampy fitariana sy fanapahan-kevitra ao amin'ny fiainantsika teraka ara-panahy isika fa mila mitombo rehefa teraka ara-panahy isika dia indraindray lasa mitombo ao amin'ny rehefa teraka ara-panahy isika dia mitombo azy eo amin'ny aranofo. Ny mahaolona antsika no manatanteraka ny zavatra ara-panahy tsy ampy fanandramana miaraka amin'ny fanahy isika eo amin'ny fiainantsika dia izay lasa mahatonga antsika tsy afaka nitombo ao amin'i Jesosy Kristy.
ny fahaolana zany de zao hoe Jesosy niditra tao amin'ny voninahiny. Satria hoy ny voalazan'ny Jaona 7:7 izay mino aho Jesosy tsy isy de isy rano velona boiboka izay avy ao an-kibony araka ny voalazan'ny soratra masina ary ny fanahy izay efa noraisiny mino azy no nolazainy tamin'izany fa ny fanahy masina tsy mbola nomena satria Jesosy tsy mbola niditra tao amin'ny voninahiny. Raha mbola tsy niditra tao amin'ny voninahiny zany Jesosy Kristy de mbola tsy nomena ny fanahy masina. Fa hoy ny voalazan'i Jaona 1:7 fa izao milaza ny marina aminareo, mahatsara anareo Jesosy Kristy ny felako. Fa raha tsy hiala aho de tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra. Fa raha andeha de irahiko aty aminareo izy. Raha mbola tsy miala i Kristy de mbola tsy avy ny mpananatra de le fanahy masina ny tinambary eto. Fa efa niala i Kristy de avy ny mpananatra lay fanahy masina. Ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 2:2-3 de hoy ny voalazan'ny soratra masina hoe izany Jesosy izany de efa natsangan'Andriamanitra ary vavolombelona zany zahay rehetra. Ary rehefa nasandratry ny tanin'ankavan'Andriamanitra izy ary nandray tamin'ny ray ny fanahy masina izay nokasainy de efa nampilatsaka izao hitanareo sy renareo izao izy. Koa aoka ho fantatry ny taranak'Israely rehetra marimarina fa iny Jesosy nombonareo tamin'ny hazo fijaliana iny de efa nataon'Andriamanitra ho tompo sy Kristy. I Kristy zany no fototry ny zavatra rehetra. Satria araka ny voalaza ao amin'ny Korintianina 1:7 de hoe tsy misy mahay manao fanorenana hafa afa-tsy izay natao dia Jesosy Kristy. I Kristy no fototra amin'ny zavatra rehetra. I Kristy ihany koa no fototra iorenan'ny ilatsahan'ny fanahy masina. Eto de maneho antsika foto-kevitra indray ny Baiboly fa tsy misy zavatra azo anaovana fanandramana ety an-tany raha tsy misy ny hetsika ataon'ny Kristy any an-danitra. Azavaiko ny tinambara amintsika satria nandatsaka ny rano i Kristy de azontsika atao ny mino fa voavela ny helontsika. Satria ny soratra masina de milaza fa tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha latsaka. Satria voaomby miaraka amin'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana de azo atao ny mino fa afaka tamin'ny fahalemena satria ny Baiboly ihany no milaza amintsika izay maty dia afaka. Satria nitsangana tamaty Kristy de azoko atao ny mino fa mandeha amin'ny fiainam-baovao satria niarana tsangana taminy. Satria ny soratra masina hatrany no milaza mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Satria efa niditra ao amin'ny voninahitra Kristy le hevitra voalohany dia azoko atao ny mino fa mandray fanahy masina hitari-dalana. Ka ny foto-kevitra zany de zao izay zavatra ataon'ny Kristy no fototry ny fanandramana rehetra. Raha tsy miorina amin'ny Kristy zany ny ataontsika de ho toy ny entona sy ny zavona ihany zany. Tsy maintsy miorina eo ambonin'ny vatolampy ny finoantsika fa tsy eo amin'ny fasika. Fa avy ny tafiotra amin'izay fotoana izay sy ny oram-baratra de tsy etsiketsika izany fanorenana izany fa hitoetra. Tsy omena amin'ny alalan'ny fahamendrehantsika ny fanahy masina fa amin'ny alalan'ny fahamendrehan'ny Kristy irery ihany. Ny akaran'ny Kristy tany an-danitra no famantarana fa andray fitahiana nampanantenana ny mpanaraka azy rehetra. Ary rehefa miditra ao amin'ny varavaran'ny lanitra i Kristy de napetraka teo amin'ny seza fiandrianany tao avoan'ny anjely ankalaza azy izy. Ary raha vatany voavita io lanonana io de nidina tamin'ny mpianatra toy ny rika sarobidi ny fanahy masina ka de nomembo ninahitra tokoa i Kristy
dia tamin'ny voninahitra niarahanana tamin'ny ray hatramin'ny mandrakizay izany. Ny firitsahan'ny fanahy masina tamin'ny andro pentekosta zany no filazan'ny lanitra fa vita ny lanonana nandraisana ny mpanavitra na tanteran'ny mpanavitra ny asany. Araka ny teniny fikasana nataony dia nalefa ny fanahy masina tany an-danitra ho amin'ny mpanaraka an' Jesosy Kristy. Ho famantarana fa noraisina ny fahefany rehetra any an-danitra sy ety tany amin'ny mampisorona sy mpanjaka azy, ary izy no ilay voaositra eo amin'ny vahoaka. Nanao ahoana ary ny fizotra ny lanonana tamin'ny idiran'i Kristy tao amin'ilay efitra masina? Nanao ahoana ny fisehon-javatra tamin'izany fotoana izany? Tamin'izay fotoana izay, araka ny voalazan'ny mpanoratra vehivavy anankiray, Ellen White, mpanompon'Andriamanitra izy io, dia nanoritsoritra ity rahavavy ity hoe nolavon'i Jesosy Kristy ny fiankofany anjely tamin'izay fotoana izay. Nolavon'i Jesosy ny nandray ny fanajan'ny olona azy, satria Maria rehefa nahitany Jesosy tao amin'ny rehefa nitsangana tamin'ny maty dia niteny Jesosy hoe aza mbola mikasika aho izy fa mbola tsy tany amin'ny ray aho. Dia rehefa nolavon'ilay izy dia satria ny antony nandavan'i Jesosy an'ilay izy dia mbola tsy fantany hoe ny ekeny ray ve ny sorona nataony sa tsy ny ekeny, ary raha tsy azo ny toky avy tamin'Andriamanitra mihitsy fa feno sy ampy ny fanavotana nataony ho amin'ny fahotan'ny olona, hoe mety ahazo fiainana mandrakizay izy le olona izay nanoloran'ny ainy tamin'ny alalan'ny rany dia tsy nanaika ny fiankofana tamin'i Jesosy. Niakatra avy hatrany any an-danitra Jesosy ka nijorona nolona ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Naneho ny marika ny enatra sy ny abibiana teo amin'ny andriny, teo amin'ny tanany, teo amin'ny tongony. Fa nolavony ny andray, ny satroboninahitra sy ny akanjony mahampanjaka, ary nolavony koa ny fitsoahany anjely, ny fitsaoany anjely azy tahaka ny nandavany ny fanajany Maria azy. Raha tsy nampahafantarin'ilay Andriamanitra fitiavana anazy fa nekena ny fanatitra nataony. Inona ary ny fangatahana nataon'i Jesosy? Nisy fangatahana narosony koa mikasika ireo olom-boafidy teto an-tany ireo. Tiany hazava tsara izay hosatany reto nanoloran'ny ainy reto any an-danitra sy eo anatrihan'ilay ray be fitiavana, ary tsy maintsy no amarininy sy ny ekeny ny hoe ho amarinina ve le fiangonana vaovao afaka hanaiky ny voninahitry ny lanitra ve ireto fiangonana ireto i Jesosy. Nambarana fa ny sitrapony dia izay isy an' Jesosy Kristy no isy an'ireto fiangonana reto ihany koa, ary raha omem-boninahitra izy dia tsy maintsy ho zaraina amin'ny olona izany voninahitra nomena azy zany, izay niara-kory taminy teto tany, dia tsy maintsy hiara-manjaka aminy no hiafarany any amin'ny fanjakana. Tamin'ny fomba mamazava indrindra no nandaran'i Kristy ho amin'ny fiangonany, ka nampiraisina tamin'ny azo ny tombotsony, ary tampitiavana sy finiavana mahery no ny nafatezany no ny adiny ho an'ny zo sy ny anaram-boninahitra azony tamin'ny alalana. Ny eken'Andriamanitra ny fanavotana natao, ny valitenin'Andriamanitra tamin'izay fotoana izay dia nanaiky izy io fangatahana io, dia nanambarany hoe aoka ny anjely rehetra hoe Andriamanitra iankohaka eo anoloany, nankatony baiko ny mpanjaka avokoa ny anjely rehetrarehetra tamin'izay fotoana izay. Ka dia nanakoako manerana ny lanitra ray manontolo hoe mendrika ny zanak'Andriamanitra novonoana ary ny mpandresy be voninahitra velona indray. Niankohaka teo anatrehan'ny mpanavitra ireo antoko ny anjely tsy hita isa, nekena ny fangatahany Kristy,
amarinina amin'ny alalany ny fiangonana dia izay ny solotenany sy lohany raha teo. Nampiray ny olombelona voafetra tamin'Andriamanitra tsy voafetra zany i Jesosy Kristy. Nankatoaviny ray ny fanekena nataony tamin'ny zanany fa ho vita fihavanana amin'ny olona mibebaka sy mankatoa ilay Andriamanitra tsy toa, ka haneho fankasitrahana azy noho ny famendrehan'i Kristy dia niantoka fa atao sary tadiavina mihoatra no volamena tsara, noho ny tena volamena azy aneofira aza ny olona. Omena ny andrinan'ny fiainana izao zany ny fahefana rehetra any an-danitra sy tetỳ an-tany dia Jesosy izany. Tsy adino anefa ireo mpianany mahandro any amin'izao tontolo izao feno fahotana, fa niomana izy hiverina any aminy mba hizarana amin'izy ireo indray ny fahefana sy ny voninany. Toy izany no nampifandraisany ny mpanavotra ny taranak'olombelona ny tany tamin'ny lanitra, ny olona voafetra amin'ilay Andriamanitra tsy voafetra. Nomena an'i Jesosy Kristy tokoa ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany. Koa noho izany dia misy vokany ny fanavotana no tanterahany Jesosy ho antsika. Nampanantena i Kristy fa hitoetra miaraka amin'ireo izay mitolona andresy ny fahotana ny fanahy masina, ka aneho ny hery ny fahefan'Andriamanitra amin'ny fanomezana ny olombelona hery sy tanjaka mihoatra noho izay eo amin'ny voary sy amin'ny fampianarana izay tsy manam-pahalalana momba ireo zava-miafo ny fanjakan'Andriamanitra. Inona tokoa moa ny soa ho azontsika raha nanetry tena ny zanak'Andriamanitra ilay lahatokan'Andriamanitra, raha niatra ny fakapanahy ilay fahavalo fetsy izy ka maty. Ny marina ho an'ny tsy marina raha tsy nomeny ny fanahy masina hiandraikitra ny asa mitohy sy mamelombelona mba hampanjary ao amin'ny tsirairay izay efa notanterahany mpanavitra n'izao tontolo izao. Tsisy antony tokoa, satria dia ny fanavotan'i Jesosy tsy najanony hatreo fa dia ny rahany ihany koa ny fanahy masina. Nitarika eo amin'ny fibebahana izany fanahy izany. Izany fanahy izany no mitarika eo amin'ny fibebahana. Ary izay indrindra no lazain'i Jaona 5:15 hoe voafatra mazava ary ao amin'ny tenin'i Kristy ny anjara asan'ny fanahy masina. Satria izao ny voalaza, ary raha tonga izy dia ampiahaka izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ny fanahy masina izany no mandresy lahatra ny amin'ny fahotako, ary raha mamaly ny asan'ny fanahy masina izay miasa mangina melombelona ny isika mpanota rehetra dia ho voataona ho ao amin'ny fibebahana isika, ka hifona ho amin'ny fahatsapana ny mahazava-dehibe ny fankatoavana izay takian'Andriamanitra. Ny mpanota mibebaka sy mangetaeta amin'ny fahamarinana ho fanehoana amin'ny fanahy masina ny zanak'Andriamanitra izay manaisitra amin'ny fahotana izao tontolo izao, izy hankalaza fa handray azy avy amin'ny raha izy ka hanambara izany aminareo. Hoy Jesosy Kristy, izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Mila mameno ny fo amin'ny faniriana fahamasinana isika izany, satria rehefa mandresy lahatra amin'ny fahotana ny fanahy masina izany, ka mampiseho ny tarigetra ny fahamarinana ho hitan'ny saina, dia hisaraka ny fitiavana hiala amin'ny zavatra ty tany ity, ka hameno ny fanahy amin'ny fanirinan'ny fahamasinana. Satria arak'ilay voalaza ao amin'ny Jaona dia hoe izy no hitaritalana antsika ho amin'ny marina rehetra. Raha mety ho volavolaina zany isika
dia hanamasina ny tenantsika manontolo ny fanahy masina. Ho raisina ny fanahy, ho raisiny fanahy ny zavatra rehetra araka n'Andriamanitra ka hataony tombo-kase amin'ny tenantsika. Ny hery ho nahatonga ny lalan'ny fiainana tsy hisy fitototoana intsony, hany ka tsy misy na dia iray aza tokony ho very lalana ny amin'izany, satria ny fanahy no hanao ny zavatra rehetra ao amin'ny fiainantsika. Mazava ny fanambaran'ny soratra masina, satria ny latsaka ny rany Kristy dia vonina ny famelan-keloka ho ahy sy ho anao. Ny raha latsaka izany dia famelan-keloka, satria maty Kristy dia maty tao aminy koa ny fiainako taloha araka ny nofo. Kristy maty zany dia mira zaho koa maty. Safidiko zany ny anaiky ny ho faty no ny asan'ny fanahy. Ary satria Kristy nitsangana tamin'ny maty dia omena fiainana vaovao ihany koa. Kristy nitsangana zany dia fiainam-baovao aho. Safidiko ihany koa zany ny andray zany no ny asan'ny fanahy, satria nasandratra eo amin'ny voninahiny any Kristy dia nirana hiasa ao amiko ny fanahy masina. Kristy asandratra zany dia fenoy ny fanahy masina. Safidiko zany ny asan'ny fanahy masina ato anatiko. Ny fanahy masina dia tsy omena mba haneo ny fahalebiazantsika, fa nomena ahy sy ho anao ny fanahy masina hanehoana ny fahalebiazan'i Kristy. Koa ny anjarako, ny anjaranao dia ny milefitra an-tsitrapo hiasan'ny fanahy mba hahafahan'i Kristy miasa ato anatiko. Hahafahanao ho lasa fantsona hikoriana ny fitahian'Andriamanitra ho an'ny hafa ihany koa, mba hahatonga an'ireo hafa reo ihany koa ahita an'i Jesosy ka hanaiky an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany ihany koa. Ray malalo, misaotra noho ny fanekenao ny fanavotana izay nataon'i Jesosy Kristy. Misaotra noho ny nandatsahanao Jesosy eo ny rahanao. Misaotra noho ny fifonana izay mbola ataonao amin'ny efitra masina indrindra ankehitriny, ary mbola fikosehanao ny fahotana rehetra izay mbola indraindray mbola miseho eo amin'ny fiainanay. Misaotra satria ny rahanao ilay fanahy fanazavana, ilay fanahy mitondra aina mba hahatonga anay hisehoany voninahitra ao Jesosy Kristy. Misaotra satria nekenao ho fitaovana miara-miasa aminao izahay Jesosy eo, ho fantsona hikoriana ny fitahinao ho an'ny hafa ihany koa. Koa milefitra tanteraka eo ambanin'ny sitraponao izahay Jesosy Kristy. Aoka tsy izahay tsony no velona, fa ianao Jesosy Kristy eo no velona ao anatinay, ka hahatonga ny hafa ahitanao ao eo amin'ny fiainanay. Hahatonga ny hafa hanapa-kevitra ihany koa hitady anao ary hanolotra amin'ny fiainana ho anao ihany koa. Ianao Jesosy eo no fototry ny zavatra rehetra, koa mitoera ao anatinay ianao. Aoka hanapa-kevitra, hanao fanandramana miaraka aminao izahay Jesosy eo, ary hifikitra tanteraka amin'ny fanavotanao, nanoloranao ny ainao ho famonjenanay. Ka ho anao rery ihany ray malalo, ny dera ny laza ny voninahitra mandrakizay, tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy rery ihany ny vavaka. Amen. Miraso antsika rehetrarehetra ny fiadanam-pony tompony hitoetra amin'ny tokantranontsika ary hitsarovy fa raha ho avy tsy ho ela eny amin'ny raon'ny lanitra Jesosy dia
ianao sy ny ankohonanao anie dia ho anisany ny tsenan'i Jesosy ampandresena eny amin'ny raolanitra. Ary tsy ianao ihany, tsy izaho ihany, tsy ny ankohonako ihany, fa hitaona ny hafa ihany koa isika hitsenan'i Jesosy eny amin'ny raolanitra. Mandra-piaona indray